Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatantsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianaran'izay tsika narana fa feno moa izany to fa fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azo toroizao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay zay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny dianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia tratra moa dia faly mandoso tokatrano ny tena koa masatrafany soa ziadyaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany ene ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny re dia dinio ny tenanao isy 7:50 atoko fa 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa indro ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny makany am-piangonana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay namafisana izay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jaona toko fa 7 Jaona 9:31 nokavatsika le Jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny 30 Jaona 9:31 efa tsika ampiteny avetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinoviny reraka zany ianao hiainan'io ivavaka io fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovina satria efa nilaza izy hoe zany ke tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy ianao zany ivavaka eo fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nytevolo no mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany Andriamanitra zay dikan'izay hitondrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitranita zany dia ireo mpanao ratsy zany Korintana voalohany toko fa 9 nohony mentsika daholo ny teny Korintana voalohany toko fa 9 ny andinin'ny fa 7 raketsika izao teny zao ny olona tsy marina mokona toe mpanota zany Korintana voalohany toko fa 9 andinin'ny fa 7 ary hitatsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na to hoe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa no tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrindrinao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina re Hébreu 10 feo misy teo
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo ampiangonina mikofesy mifony mirakorako ampiangonina mifony manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Dia ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy ianao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa izay ianao miny manota, dia fantatrao fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo ianao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela eloka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra nanina io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalàna anao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy, dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vody daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota, ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy. Ka efa olo marina mpibebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa, zany no ararana amin'izany, dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny Ahosoa. Izay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy ilay marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana. Fa raha ilay tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony an'ny olona izay efa marina miaraka aminy. Izay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Izay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany ianao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Izay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasin'ny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana ilay fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait. Any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa. Ary tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay ilay izy le Korintianina voalohany satria mazava izay ny teny Korintianina voalohany toko 4:9-7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremanao voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10:10 sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo, reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay nitenin'ny dada Iavana. Nampitondrenan'ny Ahosoa, nampitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro, tsaiko hoe 1, 2, tsaiko tsona fahafiry zao na fahafiry, fahadimy fahaenina angamba dia tsaiko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vetaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy masin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala ny fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, izay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria ireo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia kazany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-panota ary aloha. Rehefa enao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Izay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava. Ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayava io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayava io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenano ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany tsary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao mpisampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israeliany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefany Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Za nge tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angambany izay. Ao karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny gisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna voakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any hoe vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe iny ty adalana be nataon'olombelona ty. Zany ny tsipazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be Yahava, ianao zany mba iza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy ny fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga sainy e. Zay. Matsika ry jery sary manaraka. Ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino. Ny osa sy ny tsy mino. Na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dikan'izay. Satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony. Preuve tangible ozy ny teny frantsay zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, dia efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao ny fahotana mandrak'andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilana anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandrak'andro any, tsy izy ho iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanty ianao. La ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa ny tena ianao fa tsy izy ny krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe ity lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy mety mitandrina krismasy satria maneran-tany anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna veza no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo. Ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana ma tsy te halala azy zany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana. Manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo re. Hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota andray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra n'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika ary izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika izay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo a. Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa ny voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Yahava no mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na izy izy io na jesasy na alana bramana visnona sivana bodana tsy haiko tsoa zay mety antsoinao any no tsy azo atao andriamanitra tokony andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia nyrehetrarehetra hita maso iny tsy hita maso abe dia be ny sainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe iayava dada malalako dada ny Eliaza dada ny Ahosoaza tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Iavana lefa nao tary amin'ny andriamanitra tsisy tary efa nanoty ianao ary miomana ny atezeran'ny dada Iavana zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao niaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao niaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana an'io anarana io Iavana novainao zavatra hafa Ahosoany novainao zavatra hafa miomana ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia andriamanitra mametraka anao mpanota zany ny inonao andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanitra zany tsy makany ianao ameko anao valiny tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy zay tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitry lanitra tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io andriamanitra io no voavainao ary voapirofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voapirofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izy rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany noke vakentsika ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy manisy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria nisoatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy Daholo rehetrarehetra any rehefa andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria ianao lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amin'ny natao samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampisehoetsy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy nenareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty Iavana anarany aran'izany dia Ahosoa ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Eliazy hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manapofonjarony tsy mety ataonareo mpanota anareo tsy ho any amin'ny lanitra zany mihitsy novinanoviana fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitra ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalaza lalàna zany mazava-dezy ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dao zany rehefa manao tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra revaka itsindray zay tia ny klasy ny mpanota ty andao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindriny toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikazay zay voalazany lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anateny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahotana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry ny lanitra ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na hoe mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra tadidio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankatony io teny io anao de fa mpanota ianao zany sy eo tsy aloha itrandrayntsika amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoa ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinao zany de fa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanota koa ianao aleloha defa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany nyteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no to hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no to hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zay zany nydika n'zany zay tsy malala mazava be zany teny zany ary tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anam-pina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny a izy deo zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana reo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amarinareo anazy ketriketreo am'izay a de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoa anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra reo zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo a sy lalàna mose ty zavatra nisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ary avo manao fisoroanana nareo a de mitovy mamoraka vozina lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indray mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andin'ny
3:30 a aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho any zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:12 io zay le hoe tsy azo anapina tsy azo any esorana fa ny tena petraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:12 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anapina eo tsy azo any esorana. Ka rehefa mitandrina didi folo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba avalia kely izy ry mpitandrina didi folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy sy mpivavaka alahady. Aiza ny lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didi folo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Nanina tsy nataonareo zay? Satria tsy azo esorona ao anatin'ny didi folo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:12. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika nareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanota ny didi nareo ary nandika lalàna ny Mose. Mendrika nareo ny fitsipazana makany amin'ny ely. Miomana nareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Io ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay le izy. Dia soyez prêt zany ianao fa ohatsipany amiely hoe hitako ianao zay tena zezeze teo tsy ho any io mba valia kely zay fa raha andeha anontania ianao aiza ny Levitikos 2:12 tsy nitanterahanao raha mitandrina didi folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra le hikatra amin'ny boky Nisiana ampianariny ambasadeur ny hoe tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didi folo ny dikan'izay fa miala ataonao. Raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoaka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'ny Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didi folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza ny nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didi folo? Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay niaraka taminy. Miomana ianareo no ika avaka itsika tena dada Iava mihitsy na nafoana ny didi folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didi folo iny nataony amin'ireny hoe nipoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa hiatsiady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa nyteneniny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'le fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matosa anao niditra tao anatin'ny didi folo io efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirme teny anao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io satria efa mipoteny dada Iava amin'le Isaia 66:3 no ika avaka itsika. Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didi folo efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra eo zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa Jehovah nge nataon'le olona ndray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jésus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'le fanaovana
fanesorana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena mariny ny Andriamanitra Abrahama, opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina an'ity fa zay soloina hafa indray ity. Andriamanitra so adalalana ataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didy folo automatika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamivava fa tsy maintsy mpanota. Ka io natonga anareo mpanota, tsisy fanafana fahotana. Isaia 29:7 teto nanaporofony dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nampiten'ny tempoliny zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona zay ary le zay, zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatitra-patsirovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana am'izay ny hevitra anao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotranyio fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zatra etra atao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fananaonao an'izany. Nefa ianao dia mety sotra mivandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana, nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina dia aza nesoana. Eny fa nale zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamosy eo ho an'izay mitandrina azy, na tendron-tsoratra ray aza na ino moa na litera ray aza. Zay ny tenyle zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay mitandrina didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anay ny valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita ve nareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao valiko ianao e, aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e, soratra mivandravandra be hita vomasonao io. Zany ilazako aminao zany hoe mieritreretana mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zava-tozy tsy mety. Nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy Jesoa. Dongeva kitsika amin'izay ny tenin'ny Ehosoa araka ny boky Matio betsika ny tenin'ny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinatareo be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy ny izy, averintsika mihitsy zao ny voalaza ato. Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose, na i Mosesy na Moizy na dia litery iray aza na tendron-tsoratra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra, tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny dikany zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Ehosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloanana. Nanino ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy fametavetana ny dada Iava mihitsy ny ve ty nataonareo ty? Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomany amin'ny teny anglisy get ready, hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoroana ohatrany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao, iza nampanaonao an'izany izy? Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapika ny fofony anareo. Eny fa iala izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny ho any? Tsy ho afaka amin'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fananiditra. Za mieritreritra atsika. Ino ty zatra nataonareo ty? Ny mpitandrina didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona? Efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana, tsisy fanafana amin'ny fahotana intsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatolanao miditra ao? Ray izay, satria daday vavy teny hoe tsy mety intsony, tsy tiako koa foanako ny fisorohana, foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anatin'ny nareo dia mpanota mandrakizay nareo. Dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny daday vavy. Mbola ny amplifie nareo, no amafisinareo indray ny fahotanareo. Nisy soronareo tokoa rehefa fisorohana fa nampidirinareo an' Jesosy, Jesoa, Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasina le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafitsy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo ro foanana ny teny ao. Raha mitandrina io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny ato amin'ny Yehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Nendray lalàna ny Yehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tamin'ny azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanapolofony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra hoe niosa sy tsy mino. Ianareo nge zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy, Jesoa, Jésus Jesus, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny hoe niosa sy tsy mino, ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana inganao. Nganao mety mino an'izany. Zany atao hoe voapetaky ny vy mamay ny sainao. Niaza mba maty e. Ohatry ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny aina. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa betsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme nampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanota anareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque, efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'iray aloha dia Yahva maran'izay. Anaran'i Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ihany anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina amin'ny million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santiony misy natao hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina. Ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amilao nisany reo. Izy amin'ireo no raisinao hoe anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny efa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahva. Dia manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray, efa ny asany ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka, satria efa ny asany zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa ny azo. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany sara zany. Fa tsy koa hoe mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tetra, tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy ho amin'ny anaran'ireto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia manana anarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary efa novainao ny lalàna ny batisa, efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa noeky ny fampianarana iny. Izy milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa noeky ny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Samy mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakary. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao am'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao am'izay fa tsy hanaonao foana am'izay. Aza manaiky vonomy olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety tsara nge ho any olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanaporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Yehosoa sy aniro ato amin'ny Yehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no meko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Yehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Yehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Tiany dada Iava sy Yehosoa azy ny dikan'izay matoa meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy arikatra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manohava azy. Hébreu film 13-17. Hainy fa tsy enjery mihitsy izy satria navo azy nga manity. Ndao ary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsy isy an'izany koa. An'Eliasana ingeny indray mivasivazy sady. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mba mpiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lantilanty. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andenareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Yehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoka na hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava angamba izay teny Elia zay. Raha soatsika samy tainao soa miariva avatsika. Sotra betsaka tata mala Iava any amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy mitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina any aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamalina ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary amin'ny sehatra ry marina tokoa fa tena amin'ny sehatra rehetrarehetra zany. Marina zany teninao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanty, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra sahony tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Manam-pianarana mandra-piresaka veloma atao.